zay aloha zany ny mikasika an'iny fa ato anatin'ny vaovao tapatapany kosa no ahitantsika andreo trangam-piarahamonina izay miseho eto amin'ny fiarahamonina indrindra eto andrenivohitra. Vaovao mampalahelo ny trango omaly teny amin'ny fokotany Akady toy iny toerana manodidina ny renivohitra ihany. Izy no Joanisa roapolo taona nandeha niazakazaka maraina omaly nanao fanatanjahantena izay efa mahazatra sady mba ho fitaizana vatana no nisy nanao ankeriny sady naolana. Tsy vitan'izay fa nitaperindreo navandoza ny eny tsy mahateo anio nefa razazavavy fa mbola nisy nahita azy niosondrano mpandalo ka nitondra azy tany amin'ny hopitaly. Kanefa indrisy tsy tanany ainy na dia nialanenina azy ampitsabo niaraka tamin'izay dia nokaroana ihany koa ny havany. Fitandremana ny tsara raisina ankehitriny ary entanina ny fiara-miasa amin'ny fokon'olona sy mitandro ny filaminana mba hamongorana ny mpanao ratsy. Efa tonga any Ambatolampy koa ny forosy amin'izao fotoana izao satria dia betsaka ireo ray aman-dren'ny mpianatra no mitaraina fa voaroba foana ny zanak'izy ireo rehefa avy mirava hariva avy mianatra. Matetika dia ny finday ny tena lasibatra zatovavy mandeha irery no anapaharany iretsy tanora manodrongony ny herin'izy ireo. Raha araka ny fitantaran'ny ray aman-dreny mijoro vavolombelona taminay dia manao andiany ireo mpandroba ka misy mbola tsy ampy taona kely dia kely kanefa tsy misy fatahorana manatanteraka ny asa ratsy. Ny andro raha teo ririny naka mora maizina ny andro izay tratra hariva no sahirana.